Solana fijerana anademanda fitiavana malaza azany faniraky solana no asehoany felety napatsiary kely tetendroany ny zavitranotranto nanina moa davita misôty izy satria nandalo avy maty izy sol zany dia tanaperotsiraely izy israely nanenjika azy ny fifazapata ka tsy hitantsony zay iana nytony tany israely dia lelentsota nakanytany ny filistiny izy tonga tanytany filistiny oi akisy fanjaka filistiny sy kely le davita ilainy sasany hoe sol nafaty arivoarivo izy nafaty aminazy olo nandeha an'izay davita mafiafa tena fantatry dia noviadaly izy nalefa milarakivy izy dia notsoroteny oi akisy hoe ina nitranareo le daly io dia ito mandiany zay nahafitatsoky zay nahafitatsoky satria naisary adala le hendry zay datoetra dia avitra tena izy nahafalaza n'Andriamanitra toy izy manome miala mankalaza n'Jehova nefa mitodika aminareo avy docteur Isa ny lalina nanaovanareo dia lalina tena sarotra koa ary mety mampidi-doza misy azy misehatra zavatra sarotra nareo tsy vita mora kory ny asa fikaroana tsy vita mora kory na ny fikaroana mampikaroana azy fotsiny fa tsy vita mora koa na ny faminrakana ny mampanirakana azy fotsiny fa tsy vita mora na ny fanomanana azy rano tsy niaditra tamin'ireo professeur rehetra tamin'ny fotoana anaovana ny fitsarana ary misy azy moa dia efa maizy vavatany mihitsy vita asa fanoana ny anfandrikatao tsy zavatra mora no nylalovanareo faseta keo tahaka ny davita afaky nareo zao ndao karazana Andriamanitra zay azo ten'Andriamanitra mankalaza n'Andriamanitra sy afaka ary fa mijery azo fijaliantsika zavana malala mitodika ny Jesosy Kristy Jesosy Kristy zay miaritra ny fijaliana rehetra miaritra ny fisambola ny tongotry ny lahy miaritra ny fitsarana tsirana ka olana mitara mity tsara mazava tsara mety hitako mety toleray io efa miboaka ny fitsarana eny izy mihoy amin'ny azy fijaliana ary efa nomboana izy dia nomboana teo anoloana tsy tanako toy ny lazana mana tesatra devanty izany fijaliana rehetra rehetra Kristy zany mitondran'Andriamanitra ho amin'ny fitsangana tamatanmalana foany pasika ravana malana azany no loharan'ny-pankalazana lehibe mamerina ny fanahy fisaona sy ny fankalazana anatin'ny fitongonana ka ny fanesen'ny Kristy ko anatin'ny ahiny rehetra zay amezana tokatsika koa hitondranatsika manatry ny fandresina dia loharano tsy mety ritra miantroantsika andao ankalazana andao ankalazan'Andriamanitra ka tsy ondrika eo amin'ny olona ny hitanao-kehizy fa hibanjona ny fandresena efa azo izay antoky ny fandresena ny lavo azo zany diavana malala mivotoaka ny fanambarana ny ten'Andriamanitra zo lava loatra fa ho azavaka aminareo ny teolojia zany fa ratsoa izany fanahy ny fankalazana dia mba haisorona n'Andriamanitra hany makasitaka n'Andriamanitra eo amin'izay fitondranitsika komanloatra ny tanisy zay voalohany atao fankalaza n'Andriamanitra fahafaharoa inao rehefa roteny andao hanamatra an'Andriamanitra andao hanamatra an'Andriamanitra nitoy maty hoe aleo fa hiara-manamatra n'anazy nde manamitra fiavana manara misevy zany tena sotra mitsy dia toe manamitra dia manany anjara anakire alefa ny ambony any mba ho talafaso mba ho hita ny kita mba ho